Manandriamanitra hatrany ny voninahitra misaotra antsika rehetra indray izay manaraka hatrany. Tsy tapaka izao fotoana izao, fantatra mihitsy hoe tena mitady ny fomba rehetra mihitsy ianao mba hahatonga anao tsy ho diso anjara amin'ny fanarahana ny toy ny fampianarana izay atao. Saorana manokana ianao ho anao manokana ny fiadanana, tononona amin'an'i Jesosy. Tanteraka aminao sy ny ankonanao izany fiadanana izany. Anatin'ny lohevitra lehibe izay resahantsika indray androany dia hoe mpanota aho. Mpanota be aho. Tena olona ratsy aho. Mbola misy fanantenana ve ny amiko. Manasanao hivavaka andao hiaraka hivavaka isika. Tompo malalo ankehitriny dia miantso naranao zahay satria mahatsiaro mpanota meloka eo anatrehanao. Ko dia raiso tompo malalo izahay ary io izao fotoana izao mba ho voninahitra naranao. Saotra tompo. Amen. Ry ava-malala, tafaona indray sika. Fantaniana lehibe izay mipetraka dia hoe mpanota aho. Mbola misy fanantenana ve ny amiko. Mbola mety ho voavonjy aho ve ary mbola azo vonjena ve aho. Mety ozy ianao angamana hoe tena mpamon'olona, firy n'olona efa vonoko, efa namon'olona ako. Manahoana mpamon'olona ve azo n'Andriamanitra vonjena. Nisy lehilahy anankiray ny tantara tao amin'ny soratra masina Mosesy, tadiditsika izany tantara izany. Rehefa nahita fa tsy rary ny fitondrana izay nataony reto Egyptianina an'ireto fianakaviany, dia nalahelo izy ary dia noraisiny an-tanana mihitsy ny famonjena azy ka dia nivonony ilay Egyptianina. Kanefa na izany aza vokatra izany toe-javatra izany dia nisy nahita. Ary indraindray moa dia nanoro azy dia ireo namana ihany dia voatery nandao an'izany toerana izany Mosesy. Niala tao amin'ilay toerana izay saika hanaovana ny mission. Tao ny mission napetraka Andriamanitra aminy nefa dia voatery niala satria namon'olona izy. Tany anefitra tany lasa mpiandrondry. Nandritra ny 40 taona tany anefitra. Dia izao nefa ny zavatra nitranga. Na dia mpamon'olona aza Mosesy. Rehefa nanatona n'Andriamanitra izy dia niraisin'Andriamanitra. Ary tonga mpiara-miasa tamin'Andriamanitra. Tamin'ny alalan'i Mosesy no namoahana ny zanak'Israely. Tamin'ny alalan'i Mosesy no namvakiana ny ranomasina mena, ny saraka. Tamin'ny alalan'i Mosesy no nampiasain'Andriamanitra i Mosesy ilay mpamon'olona. Mosesy ilay nampiasa hery tamin'ny olona hafa no lasa Mosesy tonga olom-baovao. Tsy mpamon'olona intsony. Ary tamin'ny alalan'izany nanomezan'Andriamanitra ny 10. Eny ampelantanan'i Mosesy ny 10. Ary eo anatin'ny 10 ny teny manao hoe aza mamon'olona. Dia nomena ny zanak'Israely. Niona tamin'Andriamanitra. Nandritra ny fotoana naharitra Mosesy tany amin'ny tendrombohitra izay nifampionana tamin'Andriamanitra. Tendrombohitra Sinai. Ry ava-malala, azo n'Andriamanitra atao ny miona aminao ihany koa. Azo n'Andriamanitra atao ny mamonjy anao, ny mamon'olona dia amin'ny endriny maro samihafa. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy mankala ny rahalahiny dia mpamon'olona izy. Mety fankalana zany ny tonga amin'ny famonoana. Fahazadino, fanamana zany toetra zany aza dia tian'Andriamanitra ianao. Azo n'Andriamanitra atao ny mamindra fo aminao. Mety ho mpandainga ianao, mpamitaka ianao, tsy hisy hevitra. Ary efa tondron'ny olona anarana mihitsy azy, amiron'ny olana anarana satria efa be loatra ny lainga sy ny fitaka izay nataonao tamin'ny olona. Androany dia miantso anao Andriamanitra. Miantso anao Andriamanitra hoe aza matahotra. Fa afaka mamonjy anao Andriamanitra. Na dia mpanota azy ianao. Jakoba, tadiditsika ny tantara. Efa jamba ny rainy. Dia izao niteraka kambana izy. Ny anankiray Esau, ny ray Jakoba. Ka izao niteny tamin'ny Esau ty rainy ty. Manao hoe andana maka aza dia anao sakafo ampy aho. Dia ametrahako tanana ianao fa hotsofoko rano. Nitsangan-javatra nefa dia niseho dia izao. Nofitahan'i Jakoba lay Esau rahalahiny. Dia izy no nanao ny akanjony dia nampiasainy daholo ny fitaka rehetra satria jamba moa ty rainy ty.
lasany fisokiana sy nitsodra tany ampanjosirana tany satria nenjehany rahalany menatra ny natao de lasa nandositra ary mandrakariva ry ava-malala de zao tsy maintsy enjehany eritreritra zay manao ratsy tsy misy manao ratsy ka afa bela fotsiny am'izao de lasa nandositra ary tany ampanjosirana tany alina ny andro reraka de naka vato de io natao ondana mba natoriana tao anatin'izany fotoana zany namangy azy Andriamanitra nanonofo izy dia nisy tohatra lava be ny paka amin'ny lanitra de misy anjely miakatra midina mampiseho fa tsy manary any Jakoba Andriamanitra tsy manary an'ilay mpandainga sy mpamitaka mpamingana Andriamanitra ary dikany no ianarana hoe Jakoba dia mpamingana ry ava-malala na izany azy de zao ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Genesis 7:20 ary indro izao ombanao ka hiaranao am'izay alehanao rehetra fa tsy andao anao aho tsy nandao any Jakoba Andriamanitra ary novain'Andriamanitra ny anarany satria tonga saina Jakoba resina Jakoba tsapa ny toerana misy azy de nitodika amin'Andriamanitra izy nitalao nitolona tamin'Andriamanitra izy de hoy izy Andriamanitra hoe satria efa nitolona tamiko ianao dia tsy atao hoe Jakoba antsony ananao fa atao hoe Israely ry ava-malala mety teny efa ratsy mihitsy ianao fa azon'Andriamanitra ataony manova ny anaranao ho lasa lehilahin'Andriamanitra olon'Andriamanitra fianakavian'Andriamanitra ny akonanao afaka raisin'Andriamanitra indray izany ny Andriamanitsika afaka manova ny toe-javatra rehetra ka na de sanatria azy be loatra ny zavatra vitanao afaka manovanao Andriamanitra mamboatra anao Andriamanitra izany ny Andriamanitsika ny fahotana mety tsy izay no nitranga teo amin'ny fiainanao mety hozy ianao hoe ny hafa mihitsy ianao lay mpandahan'Andriamanitra ianao lay mpiavinavina tsy mety mandray ny tenin'Andriamanitra ary mpanosy-botanana ny fahamarinana mpanao tsinotsinona ny filazantsara azadino nefa fa Andriamanitra dia tiatsika tadiditsika ve ny tantaran'ny Petera rehefa niaraka amin'ny Kristy satria kristianina mpivavaka mpianatra Kristy de nyreharefatratra ny zaozao mihitsy fa zao tsy andao anao miaraka aminao naiza alehanao io Kristy manao hoe Petera raha mbola tsy manenony koa de fa intelo anao manda milaza fa tsy mahafantatra inona tokoa ny zavatra nitranga efa nananatra mafy Kristy de mbola ninina ihany nafana fo ary indraindray ty hafanam-potia de tsy haitsika mandrefy ny tena marina amin'ny fiainatsika mety ianao le Petera mafana fo mirehitrehitra tena mirehitra mihitsy laza ho tian'Andriamanitra nanenony koa tonga saina Petera tsapany Petera fa marina ny tenin' Jesosy ny banjina an' Jesosy izy ny fampitodika tamin' Jesosy Petera ary tsapany Petera fa tia azy Jesosy na de fa nanda azy dia nojereny Jesosy tsara izy ny banjina azy Jesosy ary tsy niala izy ny kokokony tomany Petera tsapany toerana misy azy fa lehilahy meloka izy ary tonga tamin'ny fibebahana milanao mety efa nandahan'Andriamanitra ianao hatram'izay fandroany mandre zao antso izao miantso anao Andriamanitra mba ho tonga amin'ny fibebahana marina anao mijery anao Jesosy lay tompony finoana sy mpanefa azy mibanjina anao Kristy androany ianao zay mandre izao fampiarahana izao ianao zay mijery izao fampiarahana izao mijery anao Jesosy ary te hanome fitiavana anao amin'ny masom-panahy izy manao hoe motiava ianao tamin'ny Petera motiava ianao naverin'i Kristy intelo tamin'ny Petera izany ary nitomany Petera ry ava-malala hoy Petera hoe fantatrao fa tianao aho ary ianao zay manaraka izao fandahana izao mo tena tia Jesosy ho ianao tena tian' Jesosy ho ianao mibanjina anao Jesosy te hamonjy ianao Jesosy te hanova ny toetra anao zay tsy ara-dalàna io
ry ava malala. Mety hoy zana hoe zako tsy zany ane Jesosy ny olako hoe zako mana problema manokana Jesosy satria tena tsy hitako zay anaovana tsy mety miova fo fa Petera kosa de miova fo tamin'ny andro amin'ny Pentekosta. Lasa olona mafana fo, mpitoro ny filazantsara. Raha olona sarotahotra de lasa mpanambara ny fahamarinana. Mijoro vavolombelona naika hatramin'ny fahafatesana. Ary ny fandavana ny fisian'Andriamanitra, fampijaliana olona mety toetranao koa, mety ianao le mpampijaly olona tsisy hevitra, mpankahala olona. Tadiditsika ve i Saoly, lehilahy anankiray, tsy mifahaditrofana, mpanenjika izay rehetra mivavaka, mpanenjika izay rehetra mpandeha am-piangonana, mpankahala ny kristianina, izay manara-dia ny Kristy, ary tena hampijaliana zany toetra mety toetranao koa zany. Mpankahala mpivavahana, mpankahala kristianina, ary mety tsy manenjika mamono ianao fa manenjika mivava, manenjika mieritreritra. Sao nefa zavatra nitranga teny an-dalana. Raha niazakazaka dia hanenjika an'ireo rahalahy izay mitoro ny filazantsara izy, de niona taminy Jesosy. Indraindray ianao mety mankahala ireo mpitoro ny filazantsara. Be dia be nososotra voto fo mihitsy mahita an'ireo mpitoro ny filazantsara reny. Azadiny fa Saoly ny ianao amin'izay fotoana izay. Saoly ianao amin'izay. Kanefa mbola tianao Jesosy. Na dia tao anatin'ny toetra fotoana hanenjehana azy izy. De niona tamin'i Jesosy. Teny amin'ny lalany Damaskos. Ary nenjera laviny akoka amin'ny tany Saoly. De niteny Kristy hoe Saoly, Saoly, nahoana andeha manenjika ianao. Tamin'izay fotoana izay tonga tamin'ny fibebahana Saoly. Saoly lay mpanenjika, Saoly lay mpankahala olona, de lasa mpitoro ny filazantsara. Andeha aneo jerentsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 ahitantsika ny tantara ny Saoly. Asan'ny apôstôly toko 7 de ny andininy, asan'ny apôstôly toko 7 ny andininy 9. Faky ny teny amin'an'i Jesosy. Ary niaraka tamin'izay de nisy fakitsika amin'ny andininy 7 manomboka e, ataontsika 7. Ary nandeha Ananiasy niditra tao amin'ny trano, dia nametra tahana taminy ka nanao hoe ry Saoly rahalahy, ny tompo Jesosy izay niseho taminao tamin'ny lalana nalehanao rehefa niaraka tamiko, naniraka mba hay raha tamasonao. Ary niaraka tamin'izay de nisy zavatra toy ny kiran'ny hazandrano niala tamin'ny maso. Ary de nahiratra izy ka nitsangana de natao batisa. Ny olona nahiratra, ny olona kasian'Andriamanitra de manaiky atao batisa, de nitsangana ho atao batisa. Mpanenjika amin'ny filazantsara, fa lasa mpanaradia an' Jesosy. Mpanenjika sy mpankahala ireo rehetra izay mitoro fahamarinana, fa lasa mpanaradia an' Jesosy. Miantso anao, mety hoe ianao zany tian'Andriamanitra ianao mba mpanaradia azy. Ary eo amin'ny andininy 20 de zao ny zavatra nitranga. Fakina amin'an'i Jesosy. Ary niaraka tamin'izay de nitory tao amin'ny sinagoga ka nilaza fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Saoly lay mpanenjika amin'ny fivavahana, Saoly lay nahana toetra amin'ny fankahalana, de lasa mpitoro ny filazantsara. Ianao de miantso anao Andriamanitra. Kristy androany dia te hiona aminao ary teny aminao manao hoe rahalahy. Miantso anao izy, maniraka anao izy, manatona ao Kristy. Zany no antso sy alefan'Andriamanitra ho amiko, alefan'Andriamanitra aminao. Miantso anao, mety mpanota be anao, fa nafitraritra lay andininy hoe rehefa nametrahan-tanana izy, nivavaka satria tsapany fa ratsy izy, de nanatona azy Andriamanitra, ary nanaiky anatona an'Andriamanitra izy. Manatona an'Andriamanitra ry avana. Manatona an'Andriamanitra. Fotoana izao tokony anatonantsika an'Andriamanitra. Fotoana hiantsona Andriamanitra anao mba anatona azy. Ary rehefa nanatona izy de nisy tahaka ny kirany hazandrano niala.
Izay no nahatonga azy ho mpanenjika, misy zavatra tokony esorina eo amin'ny masonao. Izay no mahatonga anao mbola mankala sy manenjika olona io. Misy zavatra tokony hiala ao, ary zay no entina eo amin'Andriamanitra. Fa rehefa niala io, de nitsangana izy, de natao batisa. Ary zay no mahatonga ny olona mbola miziriziry, ianao mbola tsy mety ho atao batisa. Misy zavatra tokony esorina ao. Fa rehefa niala, ny zavatra nanakona azy, de natao batisa. Miantso anao ho amin'ny batisa amin'ny fibebahana. Fa ny batisa de ho amin'ny fibebahana. Na iza na izy manatona ny Kristy, de amin'ny alalan'ny batisa miantso atsika mba ho atao batisa tahaka ny Saoly. Fa izany ny vahaolana. Ary hoy Kristy manao hoe efa nifidy azy aho. Ry hava-malala, nifidy anao Jesosy. Nifidian'Andriamanitra ianao, fanaka voafidy ianao, ka aza matahotra fa manatona an'Andriamanitra. Fa nifidy anao izy. Mety ho mpanota matevi-koditra ianao, saingy manana mpamonjy azo antoka. De Jesosy. Tadidinao le vehivavy, azon'olo tanana njangajanga, taritaritin'ny olona eo amin'ny Kristy. Olavinanao ny asa ratsiny, kanefa niona tamin'ny Kristy, de ho Kristy manao hoe za tsy manameloka anao. Fa amin'izao sisa zao, aza malota intsony. Tsy manameloka anao Jesosy, fa manatona azy. Manatona azy amin'izao toetra anao zao, amin'izao misy anao zao. Mety mpimamo ianao, mpanao faharatsiny ianao, mpanompo sampy ianao, manatona an Jesosy. Fa zay manatona de tsy mba ho laviko, hoy Kristy. Ry hava-malala. Saona voalohany toko voalohany 7. Raha miaiky ny fahotantsika isika de matoky sy marina izy. Ka mamela ny fahatsotsika sy manadeo atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana atsika. Manorevitra anao Andriamanitra, nda ho anatona azy. Fa amindra fo amin'ny tsy fahamarinana ho Jehova, ary tsy ho tsaroko intsony ny fahotany. Hebreo 9:12. Hebreo 9:12. Hamindra fo aminao Andriamanitra. Kristy efa nitondra ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana, andao anatona an Jesosy. Andao anatona andray an Jesosy. Mandraisa an Kristy, ianao sy ny ankonanao, mandraisa fanapa-kevitra. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao mena zanany tokana, mba tsy ho very zay rehetra mino azy, anana fiainana mandrakizay. Tian'Andriamanitra ianao, anana fiainana mandrakizay. Ho avy Kristy eny amin'ny raolanitra. Izay rehetra nandray azy, de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Meteza hanomana ny fiainanao amin'ilay mandrakizay. Aza variana amin'ilay 20 taona, 50 taona, 20 taona raha tahi mateza eto amin'ity tany ity. Aza variana eto, fandalovana neto. Fa ny mandrakizay ho manina. Meteza andray an Jesosy mba hanalay fiainana mandrakizay. Fa raha mandeha mazava isika, de ho tahaka ny mazava. Mahana firaisana amin'i Jesosy sy ny zanaka, ary manadio atsika ho afaka amin'ny taretra. Izany ny Andriamanitsika. Raha miaraka amin'ny Kristy isika, dia ho afaka ny faratsy rehetra. Andao hiaraka aminy, ary meteza hiara-dalana aminy. Fa koa ny tenin'Andriamanitra raisiny Baiboly, manatona an Kristy. Sitraka hoe, tianao ve mba te hanatona an Kristy androany? Tianao ve handray an Jesosy? Tompo sy mpamonjy ny tenanao, manatona an Jesosy. Ary raha sitrakao zany, de mba manasanao ahitsangana. Raha afaka mitsangana ianao de mitsangana. Raha tsy afaka mitsangana ianao de manasanao mba hiaraka hanondrika ny lohanao amiko, fa hivavaka ho anao raha tianao ny andray an Jesosy. Ary raha mety aminao azy, de raiso ny tananao havanana, de apetrao eo amin'ny tratranao, ary manasanao hiaraka hivavaka amiko. Andeha hivavaka isika. Jesosy malalo. Anolo tena ho anao zahay. Ankehitriny manondrika ny lohanay mivavaka eo anatrehanao. Raiso Jesosy io zahay. Mpanoty izahay, fa te hirizo ao aminao. Te hanolo tena ho anao zahay. Te ho atao batisa izay sasao afaka fahotana. Ary raiso ny fanororatenanay rehetra. Misaotra Tompo malalo. Amen. Miava malala tiatsika Andriamanitra, ary hitahiry ny famonjena ho anao izy. Koa aza misalasala raha misy mahalinanao manatona ny fiangonana Adventiste amin'ny tarehany 7 izay akaiky anao. Aza dino ihany koa ny manatona ny mpitandrina raha ohatra misy mpitandrina Adventiste fantatrao, mba maharesy lahatra anao, te hiova ny fiainanao ianao, de manatona azy reny. Fa afaka hanampy anao raha misy fahafahana, afaka mividy ny tenin'Andriamanitra de mividiana. Fa tsara indrindra izany rehetra. Tanao an'i Jesosy. Amen.